raha ny akon'ilay rivodoza farany teo kosa indray dia miaina trano ny heriny sady manalavitra ny morotsiraka Madagasikara no misy ny foiben'ilay rivodoza Hélène efa foana avokoa ireo filazana loza rehetra voarain'ireo distrika mahakasika izany. Tsy misy intsony mikasika ilay rivodoza Hélène izay niaina ny heriny sady nanalavitra ny morotsiraka raha ny fanazavana voaray avy amin'ny sampandra-pahamantatra ny toetrandro etsy Ampasapito. Tsy dia misy atahorana firy satria efa mikisaka any amin'ny lakan-drano Mozambika ilay rivodoza teo sady efa tsy mahafeno fepetra maha rivodoza intsony fa efa niaina tanteraka ny heriny tsy misy fiantraikany intsony fa dia ny alizay zany zao no mandrafitra ny metoteritry ny androntsika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara fa ny any amin'ny lany andrefany nosy iny izy no tsy dia maro toerana tsara. No amarin'ny sampandra-pahamantatra ny toetrandro fa mbola ao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika ary mila mitandrina hatrany. Raha momba ny rivodoza aloha taorian'ny Hélène raha vanim-potoana ny fahavaratra farana amin'ny farany volana avril tsy afaka ny teny mazava hoe mbola cyclone sa tsy hisy intsony fa mila mitandrina foana zany satria ao anatin'ny fahavaratra possible foana ny sin'ny cyclone. Ny mila miomana hatrany zany mandra-patapitra ny fahavaratra. Raha ny momba ny toetrandro zao ny ao anatin'ny 3 andro aloha dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny eto Antananarivo ifandimby foana zany ny rahona sy ny masoandro amin'ny ankapobeny tontolon'ny andro anatin'ny 3 andro. Raha ny maripana eto andrenivohitra no resahana dia 40 degré Celsius ny ambany indrindra ary 17 degré Celsius ny ambony indrindra.